Lafim-baovao manasongadina ny politika indray kosa tsy emitra famitony dingana tanterahan'ny Mapara manodidina ny fanesorana ireo solombavam-bahoaka nivoana tamin'ny sorodalan'ny vondro politika Mapara. Raha ny fantatra moa dia amin'ny herinandro itsidika io izy ireo no anantona eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary anatanteraka ny dingana samihafa mahakasika izay ireto Mapara miarady amin'Andriamatoa Anny Rajoelina ireto. Feno ny fenitra amin'ny fanesorana amin'ny toerana ny solombavam-bahoaka 20 voafidy tamin'ny anaran'ny Mapara izay tsy nanaraka ny fitsipika ifehezan'ity vondrona politika ity ary tsy namaly ny fiantsoana azy ireo indrony sesy araka ny nambaran'ny Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny boriboritany faharoa. Efa vonona ny lisitry ny mpisolo toerana ary roso amin'ny dingana farany amin'ny fanesorana tsy ho solombavam-bahoaka ny Mapara. Ny herinandro itsidika iny no ametraka ny fitarainana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ireo. Efa tonga teo amin'ny efa feno daholo zany ny fenitra rehetrarehetra izay analana ny solombavam-bahoaka izay mibiloka amin'ny foto-kevitra hijoroany ny Mapara zany dia mety hoe amin'ny herinandro ambony angambany ho andeha zay ametraka an'izay requête zay eny anivon'ny ACC. Eo amin'ny 20 eo aloha ny tena tsy namaly an'izay taratasy fampiantsoana zay zany ny fiverenana dia mbola tsy fantatra hoe firy no atao zareo fa andeha ny fanalana ny zareo amin'ny herinandro. Mety hoe mialohan'ilay session extraordinaire tena mbola tsy fantatra satria mbola miandry ny fivorian'ny Mapara zany manapa-kevitra fa izahay aloha zany dia efa vonona anao an'izay fanalana ny solombavam-bahoaka izay mibiloka amin'ny foto-kevitra hijoroan'ny vondrona Mapara izay. Ao anatin'ny lalàna dia rehefa miala zareo dia ny mpisolo toerana anazy zany ny deuxième listany no isolo toerana ny zareo. Tao aorian'ny loza ara-boajanahary ny tranga teto amin'ny firenena maneho ny asa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina ny Mapara. Ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga dia nanao hetsika ara-tsosialy omaly teny Androndrakely ao anatin'ny boriboritany faharoa. Natolotra anay androany zany bodofotsy, vary, savony, so, biscuit dia bougie. Reo zany dia ho an'ny traboina eto Androndrakely, saripody, ambomiandra, tsiadana, manjakamiadana. Zay zany andafy avaratra. Zay zany no traboina zany izay anisan'ny vomafy teto amin'ity firaisana faharoa ity ka nisy moa zany ny fiaraha-miasa tamin'ny communauté Babsa izay nanampy tamin'ny fanomezana an'ireo entana izay ho an'ny traboina ireo. Fianakaviana 300 ao anatin'ny fokontany 5 ao amin'ny boriboritany faharoa no nahazo tombontsoa tao anatin'ity hetsika sosialy no tanterahany solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga ity.